Manatra ny fiarabana tompo klasy tompoky vavy tonga soa indray ato anatin'ny fandarana dinika amin'ity androany ity ny solombavambahoaka Mamy Rabenirina no vahiny ny fandarana androany. Miaraba Andriamatoa solombavambahoaka. Miaraba Germain, miaraba antsika rehetra mpiara-miasa eto anivon'ny radio télévision MBS fa indrindra miaraba ny mpanaraka an'izao fandarana zao naiza misy atsika na eto Madagasikara na nivelany. Solombavambahoaka Mamy Rabenirina mazava ho azy fa député voafito amin'ny district Namboja Atrimo, secrétaire général faharoa eo anivony antoko-tiko Madagasikara ary mitazona ny andraikitra fifampiresahana amin'ny any ivelany na resaka diplomatie eo anivony antoko-tiko Madagasikara moa zany ny tenany. Zay ngamba amin'ny ankapobeny député a? Zay no andraikitra eo anivony antoko. Akoatr'izay mbola misy anampiana resaka andraikitra? Eny amin'ny maha secrétaire général faharoa zany voalazanao teo miandraikitra ny fifandraisana iraisam-pirenena fa indrindra koa ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana sy institution moa ilazana azy amin'ny teny frantsay de rehefa mety ho rafitra ho heverina ao institution rehetra. Zay ary. Eny ary irosotsika angamba ny adi-hevitra mahakasika ny vaovaona resaka tamin'ny herinandro ity ny fanendrena ny filohan'ny délégation manokana ny tanàna Antananarivo na ny PDS moa izany. Solombavambahoaka ny ara-dalàna taminareo avy ao anatin'ny antoko-tiko Madagasikara voafito amin'ny boriboritany fahatelo no napetraka ny fitondram-panjakana ho filohan'ny délégation manokana ny tanàna Antananarivo. Fantaniana mipetraka ho an'ny mpanara-baovao amin'izao fotoana izao hoe nisy deal ve ny fanaovan'ny antoko-tiko Madagasikara sy ny fanjakana fanavaozana na ny fitondràna fanavaozana manoloana ny fametrahana an'ity PDS ity. Manahirana foana no mandrehan'io resaka deal io satria isaky ny misy zavatra mitranga na fanendrena amin'ny toerana amina andraikitra eo anivon'ny raharaham-panjakana de mipetraka foana zay fanontaniana zay somary manaitra hoe nahoana moa tsy maintsy hoe izy deal foana. Ny antoko-tiko Madagasikara de efa manambara foana hoe anisan'ny angadina nanana sy vinahitana ny rafim-panjakana vaovao ary efa nanambara foana ihany koa fa manohana ny ezaka fanavaozana entin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Zany hoe miara-manenjika an'ilay tanjona makany amin'ny fanavaozana. Dikan'izay rehefa misy ny zavatra azo iarahana, rehefa misy ny zavatra azo ifanampiana, ny antoko-tiko Madagasikara dia antoko manana traikefa na fitantanana raharaham-panjakana. Ny traikefa tsy voatery hoe le amin'ny eritreretin'ny sasany hoe amina ligne anankiray foana fa azo lazaina koa hoe fa nandray lesona koa ny antoko-tiko Madagasikara hoe ateo hoe amin'ny fitantanana raharaham-panjakana, amin'ny fitantanana commune isan-karazany, amin'ny fitantanana rafitra isan-karazany isan'ambaratonga. Ka raha tonga ny fotoana zao mitondra ny anjara biriky ny antoko-tiko Madagasikara, olom-boafidy ny antoko-tiko Madagasikara no voatendro amin'ny tanàna Antananarivo. Heverina fa tsy mahagaga satria misy fifandresen-dahatra tany hoany, misy fifampiresahana ny aminy hoe manana traikefa zay vonona hitondra ny anjara birikinay resy lahatra amin'ny mpanendry dia notendrena ny PDS amin'izao fotoana izao zay arabaina ary irariana havita soa ny andraikitra napetraka aminy amin'izany fitantanana ny tanàna Antananarivo zany. Ao anatin'izay indrindra manahoana ny resaka fiaraha-miasa anareo amin'ny PDS vaovao io zany, PDS avy ao aminareo ihany moa zany avy ao anatin'ny antoko-tiko Madagasikara. Ankoatr'izay ina ihany koa ny antony fahatongavana marobe teny anivon'ny lapan'ny tanàna Analakely satria ohatrany somary naitra ny maro fa saika hoe pikatroka tiko Madagasikara, solombavambahoaka tiko Madagasikara, nisy ihany moa zany karazana hoe ministra sy tompony andraiki-panjakana tonga tao atoerana fa nitsikatry ny maro de hoe pikatroka avy amin'ny tiko Madagasikara ny saika nameno ny hefitrano. Averitsika fa tena olony antoko-tiko Madagasikara ny PDS vaovao. Olom-boafidy ho iaho teo, olom-boafidy am-perinasa. Dikan'izay fifaliana lehibe ho an'ny antoko-tiko Madagasikara nahazonana izay fanendrena izay fitantanana ny tanàna Antananarivo. Misy fifampitokisana mipetraka eo ary ataoko hoe misy fifankaherezana avy amin'ny mpiara-mikatroka ao anatin'ny antoko mba tsy hevitra ny tenany hoe tavela rery any amin'io andraikitra vaovao io le PDS rehefa avy eo adidin'ny antoko ny manohana ny olony izay mitana andraikitra eto amin'ny firenena tsy voalohany ange zany tsy voalohany hoe
misy olon'ny antoko mahazo andraikitra vaovao amin'ny fitantanana ny firenena na voafidy io na voatendry io fa mampiseho firaisankina sy fifanohanana hatrany ny mpikambana ao anatin'ny antoko mba ahafahana miaraka miasa ho fahombiazany tsirairay amin'ny fanatanterahana zay andraikitra zay de zay ilay tranga tamin'iny fotoana iny averiko fa tsy tamin'iny ihany fa isaky misy tranga toy ireny de eo foana ny antoko ary ny antoko fantatritsika ny velarany fantatritsika ny ambaindainy ary tsy mahagaga raha tonga de ny lokon'ny antoko za tsy miteny hoe le tena loko fa ilay endrika fantatra ao amin'ny antoko no maro anisa amin'ireny zavatra ireny. Ny fanontaniana mipetraka mantsy manoloana an'ity resaka PDS ty Andriamatoa Solombavam-bahoaka no sady secrétaire général ny antokotiko Madagasikara de hoe maninona raha ohatra ka hoe olona avy ao amin'ny anatin'ny antokotiko Madagasikara ihany na olom-bofiditiko Madagasikara ihany no napetraka sy nitendrena ao PDS nefa maninona tsy ny candidat zay natotry ny antoko tamin'izany fotoana zany natao lany satria efa isan'ny tory ihany. Eo zany le fanontaniana mipetraka ho an'ny mpanara-baovao. Fantatsika tsara fa mitondra ny raharaha teny anivon'ny fitsarana ny antokotiko Madagasikara ary na dia ny tarazoko ara ny fahazoana didim-pitsarana de nivoaka ihany didim-pitsarana tamin'ny farany. Ny voalaza ny didim-pitsarana de ny hoe famerenana ny fifidianana eto Antananarivo renivohitra ary fantatsika tsara fa amin'izany famerenana zany dia ireo candidat teo aloha ihany no ho candidat. Ilay fifidianana teo no averina fa tsy hoe manao fifidianana vaovao. Ho sarotra ihany amin'ny lafiny anankiray no hoe raha ohatra ka ilay candidat izay voakasika ilay ady teny anivon'ny fitsarana no alefa ho tendrena hitatana ilay commune n'Antananarivo avy hatrany satria na ny lalàna ara de mandrarana izany hoe ny PDS aperinasa tsy mahazo milatsaka amina fifidianana ty mo famerenana fifidianana kanefa vao maika ho sarotra hoy ateo hoe le candidat zay voakasika le didim-pitsarana ve no andeha apetraka ho tantana an'ilay commune Antananarivo renivohitra rehefa avy eo raha zay no nitranga zaranay aza nge fa miteraka fifandrorotana tombotsoa eo amin'ilay raha ara-pitsarana zay efa nanahirana ary eo amin'ny fanajana an'le didim-pitsarana zany zavatra zany no hoe nahoana no olony timma angamba lay mpanapa-kevitra ny mahavaly an'izay fa tsy zay loatra fa izahay aloha de mbola mamerina ny fisaorana ny amin'ny hoe name fitokisana nametraka fitokiana amin'ny olona avy amin'ny antokotiko Madagasikara rehefa nahita hoe atraiza ny fahafahana manatanteraka an'ilay andraikitra. Azoko antoka honorable fa ianao isan'ny mahafantatra tsara ny PDS vaovao inona ny antoka omenareo ho an'ny mponina Antananarivo zany fa tena iova Antananarivo ary ivoatra Antananarivo amin'io PDS vaovao io. Hoy tany am-piandohana teo hoe manana traikefa ny antokotiko Madagasikara ary rehefa miresaka hoe traikefa ny antoko de traikefa ny mpikambana zany traikefa ny tompon'andraikitra ao traikefa ny olom-boafidy traikefa n'ireo olona omena andraikitra rehetrarehetra ary mino fa ny ainga avy amin'izany na tonga ny mpanendry ho resy lahatra ao anatin'le izy. Voalohany raha ho an'ny Antananarivo renivohitra efa mandafaharoa mahasolom-bavam-bahoaka azy io ary mahasolom-bavam-bahoaka azy izy mpitondra tenin'ny vahoaka makany amin'ny fahefanam-panatanteraka tsy ny gouvernemanta ihany fa na ny fiadidinan'ny commune raha de fahefanam-panatanteraka hampitana ny feon'ny vahoaka zany hoe nanao an'izay asa zay izy nandritra mandaha anankiroa fatany zany ny filana avy any fotony. Raha izay faharoa eo amin'ny fahaizana manao manokana fantatra ny atraiza ny fananany traikefa eo amin'ny fahaizana mitantana inona no azo ifanampiana aminy ny amin'ny hanatsarana ny seha-pitantanana eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra fa indrindra fantatra fa anisan'ny olona manana maso mijery manerana an'izao tontolo zao izy raha fifandraisana sy fiarahamonina eran'izao tontolo zao tsika rehefa mitantana tanàna indrindra itsika rehefa mametraka vina mpampandrosoana dia manana ny vina zay miainga avy eo ifotony avy ato anatiny fa tsy maintsy ihany koa mitaratra ny avy any ivelany mba ahafahana mijery hoe inona no azo ampiarahana hitondra
fanovana mitondra endrika vaovao ho an'ilay tanàna Antananarivo. Zany anisan'ny antenaina amin'ny Andriamatoa PDS vaovao satria fantatra zany fa miohatra mpikambana hafa rehetra manana an'izay fomba fijery mivelatra eran'izao tontolo zao zay kokoa izy ary antenaitsika fa azon'ny tanàna Antananarivo tombony zay. Mety endrika manahoana ny anehoanareo solombavam-bahoaka fiaraha-miasa aminy? Mazava ho azy ny solombavam-bahoaka mivondrona anaty groupe parlementaire fa ny solombavam-bahoaka ihany koa indrindra ny tim manana ny fiainana ny anatin'ny antokotiko Madagasikara ary anatin'ny antokotiko Madagasikara misy asa mandeha isan'andro ifanampiana ifanoroana hevitra ahafahana manampy azy fa akoatran'izay ny boriboritany enina eto Antananarivo renivohitra dia manana solombavam-bahoaka tiako Madagasikara voafilitra amin'ny tiako Madagasikara avokoa izay mazava ho azy fa ahafahana mifanampy lalindalina kokoa zahay ary mino zahay fa tsy ireo solombavam-bahoaka tiako Madagasikara ireo ihany no vonona ifanampy amin'Andriamatoa PDS fa na solombavam-bahoaka hafa aza eto amin'ny renivohitry ny tanànan'ny Antananarivo renivohitra Antananarivo dia inoantsika fa afaka mifanoro hevitra ary mifanampy amin'ny fanatanterahana izay asa tiana hampandrosoana ny tanàna Antananarivo. Raha vao miresaka tanàna Antananarivo tsika député dia zavatra tonga ao an-tsain'ny olona avy hatrany hoe izay mahazo ny tanàna Antananarivo no tompony laka amin'ny fifidianana manaraka. Mety manao ahoana izay endrika izay raha ny fahitanao amin'ny solombavam-bahoakanao sy ny maha olom-bo fidianao? Eny mety niainga avy amin'ny tranga na teto Madagasikara na tany amin'ny firenena hafa zany ndraindraika nefa tsy voatery hitombona foana. Ho anay manatanteraka ny andraikitra eto amin'ny tanàna Antananarivo aloha zay satria voatendry ny mpikambana avy eo amin'ny antokotiko Madagasikara ahafahanay mametraka eo amin'ny maso mitazana rehetra misy mason'ny mpiaramonina aloha indrindrandrindra mipony eto Antananarivo renivohitra misy mpitazana avy amin'ny manodidina Antananarivo renivohitra misy mpiaramonina eto Madagasikara ary misy avy amin'ny firenena hafa any amin'ny firenena hafa mijery zany hoe nanahoana ilay Antananarivo nandritra ny fotoana nitondrany rehefa avy eo ho hitantsika hoe inona ny be dia be mivokatra azo trandrahana amin'izany tsy voatery ho ara-politika ihany fa zany moa mandeha ho azy zany rehefa tonga ny fotoana fa ny tanjontsika dia hoe afa-po ilay mponina eto Antananarivo sy ny manodidina izay miara-monina amin'ny Antananarivo renivohitra. Eny ary somary rosolandalina kokoa tsika ao anatin'izay ady-hevitra izay député raha ny zava-misy amin'izao fotoana zany dia efa azo heverina hoe ao anatina fanjakana ny antokotiko Madagasikara. Mijery tsika minisitra misy avy amin'ny antokotiko Madagasikara ao, mijery tsika ny VPAN saika avy amin'ny team no mameno ao anatin'ny vice président zay ny PDS moa zany io avy amin'ny antokotiko Madagasikara. Mbola mijanona amin'ny toerana misy azy ve ny antokotiko Madagasikara zany ao anatin'ilay resaka politika manoloana ny fitondrana fanavaozana satria ny resahana foana ny hoe manohana fa manitsy izay tsy mety. Hatreto ve mbola mijanona amin'izay ny antokotiko Madagasikara? Hatreto tena mbola izay no ipetrahany antokotiko Madagasikara. Tena manohana tena resantsika zany tany am-piandohana teo hoe manohana ny amin'ny fanatratrarana ny tanjon'izao fanavaozana iombonana izao. Fa nametraka foana koa ny antokotiko Madagasikara hoe tsy ilay manohana be fahatany fa ilay mametraka arofanina indrindra mba tsy hiverenana amin'ny tsy nety teo aloha. Zay ny tena zava-dehibe satria raha ohatra voafehy zahay makany amin'ilay tanjona hoe miditra asa mirafitra vaovao na repoblika vaovao rehefa avy eo dia manatentsika fa tena hoendrika vaovao no hitantanana ny firenena rehefa avy eo ka amafisiny antokotiko Madagasikara izay position zay hoe manohana an'izao ezaka izao iombonana izao ary mandray anjara mavitrika amin'izany asa izany ary miezaka mba mametraka fomba fijery mifehy mba tsy hibrioka amin'ny fanatanterahana ny asa fa raha sanatria tsy manaraka ny fenitra tokony arahana ny mpiara-miasa rehefa tsy mahay mifampiteniny ao anatiny ny mpifanohana ny mpiara-miasa dia manjary avy any velany mitabataba sy ho hitantsika hoe lasa hikorotana ny fomba fiasa eto anivon'ny firenena amin'ny ankapobeny. Idirako lalindalina ihany zay resaka tokotiko Madagasikara zay rehefa avy eo fa
ndolotsika iresaka kely makasika an'le resaka fitakina amin'izao fotoana izao mandeha ny fitakina ary mbola mipetraka hatramin'izao hoe mila ravana ny androm-panjakana resany voakasika ny anteny miram-pirenena zay toeram-piasanao moa zany itomanao ny feo-bahoaka manahoana ny fahitanao an'izay zavatra zay azo eritreretina ve ny fandravana ny anteny miram-pirenena ina ihany koa mety mahatonga ny fanapahan-kevitra hoe tsy azo ravaina ny anteny miram-pirenena amin'izao fotoana izao. Ny rafitra iainantsika amin'izao fotoana izao dia miainga avy amin'ilay fanapahan-kevitry ny HCC tany amin'ny volana oktobra izay nametraka ny hoe rehefa tsy nisy intsony ny filohan'ny repoblika, tsy nisy ny filohan'ny anteny miran-doholona, tsy nitsangana araka ny tokony ho izy ny gouvernemanta dia miaina an'izao zavatra izao tsika. Ny tsy fisian'ny anteny miran-doholona dia fantatsika fa lany mandat. Zany hoe rehefa lany mandat izy ka nisy ny fakana ny hevitry ny HCC dia namaly ny HCC hoe miandry zay fanapahan-kevitra ny amin'ny mety ho fifidianana manaraka. Ilay androm-panjakana rehetra mijanona eo dia fanapahan-kevitra no raisin'ny HCC. Zany hoe ny fiovana mety mifanohitra amin'izay dia izay fanapahan-kevitra mety afaka hanova ny fanapahan-kevitry ny HCC. Fomba fitentsika moa le hoe tsy azo ivalozana. Tsy azo ivalozana fanapahan-kevitry ny HCC fa izahay ny teny foana koa hoe ny rafitra mitantana amin'ny firenena amin'izao fotoana izao dia efa somary mivoaka ny lalam-panorenana. Tsy manohitra ny lalam-panorenana fa tafavoaka amin'ny ampahany amin'ny lalam-panorenana. Ka raha ohatra ireo fepetra ny raisin'ny HCC izay everina fa mbola mitazona amin'ny ampahany maro ny rafitra misy amin'izao fotoana izao ao anatin'ny lalam-panorenana no miova dia tafavoaka tanteraka ny ivelan'ny lalam-panorenana zany tsika. Zany zavatra zany efa averiko fa izay fanapahan-kevitra mety harava fanapahan-kevitry ny HCC no avitanana zany. Resahana foana ny fikaonan-doham-pirenena, resahana concertation, dialogue national sy ny sisa sy ny sisa. Miara-manapa-kevitra ngeny rehetra amin'izany. Tsy nomena fahefana mihitsy ny androm-panjakana amin'izao fotoana izao handray an'izany fanapahan-kevitra zany. Fa rehefa ny rehetra miara-manapa-kevitra dia izay fanapahan-kevitra voaray amin'izay fotoana izay amin'ny fotoana natanterahana an'izany fikaonan-doham-pirenena zany, amin'ny fotoana ifarana an'izany fikaonan-doham-pirenena zay dia miara-manatanteraka izay fanapahan-kevitra izay rehetra. Zany hoe aorianan'ny concertation zany vao mety afaka hanapa-kevitra amin'izany ve zany ny vahoaka malagasy sy ny fandravana an'izay? Ndeha ataontsika hoe ny concertation no ahafahana mahita hoe inona no hevitra iombonana. Za tsy miteny hoe voatery irona amin'izany fa inona no hevitra iombonana dia miara-manatanteraka an'izay rehefa avy eo. Raha mijery ny zava-misy amin'izao fotoana izao isan'ny trangana nahitrany maro zao député ny resaka tany Toliara. Ohatrany hoe miverina amin'ny teo aloha ihany raha fijery ny mpanara-baovao ny zava-misy amin'izao fotoana izao isan'izany resaka hoe fanomezana vola 500 tapitrisa ariary ho ana fokontany, ny resaka fety etseroa ary tsy voatany Toliara nisy an'izay resaka fizaram-bola izay manahoana ny fahitanareo an'io tranga io satria isan'ny mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao ny zava-misy amin'izao fotoana izao Andriamatoa sy olom-bavam-bahoaka. Ilay tany Toliara moa dia fanamarihana ny fampidirana ny tsapika ao anatin'ny patrimoine iraisam-pirenena. Zany hoe kolontsaina anankiray teto anivon'ny firenena tsy ho an'ny any atsimo ihany fa ho an'ny malagasy amin'ny ankapobeny izay lasa fantatra eto amin'izao tontolo izao. Dia fanamarihana an'izay iny everinay fa rariny raha ohatra nentina ny falina izy niainga avy any atsimo moa ny tsapika dia tany natao ilay endrika fanamarihana. Ilay programa ny fandarana rehetra tany ny fitondram-panjakana no nametraka azy ary rehefa manatanteraka an'ireny fitondram-panjakana dia fantatsika fa tsy maintsy misy fahafahana manatanteraka an'izany ao. Teti-bola io zany. Tsy maintsy sahaza ny teti-bola voaomana ny fandaniana atao. Zava-misy tamin'ireny zany fiheveranay azy dia efa tafiditra tena anaty teti-bola ny fankalazana sy fanamarihana iny, ny vola rehetra nylaniana tamin'iny.
raha mahasolom-bavam-bahoaka no anontanianao ratsy rava ny assemblée nationale dia mbola isy fotoana ahafahany eo anivon'ny anteny miram-pirenena mandinika ny fampiasana ny compte-mbola mpanjakana na ilay loi de règlement izay mifanandrify amin'iny rehefa avy eo ahafahana mijery hoe sahaza sa tsy sahaza ny vola nisy iny fandahina iny mba ahafahana manao fanadihadiana rehefa avy eo raha ohatra ka tsy mifanandrify amin'izay le izy. Eny ary mahakasika an'ilay resaka dianao tany ivelany nivoaka tamin'ny tambajotra serasera nivoaka tamin'ny fahitalavitra ihany koa hoe nisy nidina lehanao tany ivelany tany États-Unis moa zany maromarina kokoa. Inona marina tena zavanisy tany inona tombontsoa azon'ny vahoaka malagasy na ataoko hoe ny parlemanta malagasy manoloana an'izay dianao tany ivelany zay? Lay fivorinana trehana tany dia fantatsika fa tafiditra ao anatin'ilay fotoam-pivoriana antsoiny ny Banque mondiale sy ny FMI hoe spring meetings. Zany hoe fivoriana mandritra n'izao fotoana ny lohataona an'izao. Fivoriana ara-potoana io zany eo anivon'ireo ataontsika hoe rafitra mpampindram-bola firenena eto ambonin'ny tany ireo. Fivoriana ara-potoana indroa amin'izao fotoana izao le spring meetings sy amin'ny volana oktobra isaky ny enim-bolana ireo indroa isan-taona. Iza ny voantso any ny firenena rehetra manandrara iombonana na ataoko hoe miara-miombonantoka amin'ny Banque mondiale sy ny FMI. Reo zany mandray anjara amin'io ary farafahakeliny akoatry ny ataontsika hoe fiarahamonim-pirenena dia sokajim-pahefana 3 no samy manana ny fivoriana tanterahany any. Eo zany ny gouvernemanta izay mazava ho azy fa ny ministeran'ny fitantanam-bola no mitarika azy mitarika ny délégation izay manana fivoriana manokana ary tsy ny gouvernemanta malagasy rery fa ny gouvernemanta ny firenena rehetra izay miara-miasa amin'ny Banque mondiale sy ny FMI mivory amin'ny toerana anankiray a Washington. Fa akoatr'izay ny banque fohy be rehetra amin'ny firenena izay miara-miombonantoka sy miara-miasa amin'ny Banque mondiale sy ny FMI dia mivory ihany koa amin'ny toerana anankiray. Fa etsy ankilany ny parlemanta rehetra ihany koa ao amin'izany firenena miara-miasa amin'ny Banque mondiale sy ny FMI zany dia mivory amina toerana ray hafa. Zany hoe farafahakeliny zany ireo rafim-panjakana 3 ireo fahefana mpanatanteraka ny banque fohy be ary fahefana mpanao lalàna dia manatrika fivoriana ny daholo fa fivoriana samihafa. Zany hoe fivoriana samihafa samy manana ny azy satria banque fohy be rehetra eran-tany manana ny ladinika ivoriny, ny gouvernemanta tsirairay avy eran-tany miaona any amin'izay fivoriana iombonany, ireo koa nefa miaona amin'ny tompon'andraikitra tsirairay arakaraky ny raha misy ataontsika hoe loha hevitra anankiray tokony hodinihana mitokana isaky ny firenena. Fa aty ambadika aty ny parlemanta dia manana an'ilay atao hoe réseau parlementaire de la Banque mondiale et du FMI. Io zany tambajotrana parlementaire io misy mpikambana hatrany amin'ny 200 farafahakeliny dia ny Assemblée nationale eto Madagasikara no nanomboka voalohany niditra tao anatin'io réseau parlementaire io tany amin'ny taona 2024 ary zaho manokana efa tany amin'ny taona 2024 nefa mpikambana amin'io réseau parlementaire io. Zany hoe tsy vao zao akory. Ary tadidiko tsara rehefa tonga any tany amin'ny fivoriana taloha zany dia misy fiantsoana manokana ny parlementaire malagasy miaona manokana amin'ny fitantana ny dossier Madagasikara ao amin'ny FMI, miaona manokana amin'ny mpitantana ny dossier Madagasikara ao amin'ny Banque mondiale. Ny fomba fiasa dia mitovy amin'ny aty zany. Ny gouvernemanta manana ny andraikiny aty manao fifampirarahana araka ny fahefany ny amin'ny mety ho findramam-bola, ny amin'ny mety ho famatsiam-bola, ny amin'ny mety ho endrika fiaraha-miasa ifanaovany amin'ny Madagasikara ohatra na amin'ny firenena hafa. Fa ny parlemanta zany aty dia manana ny andraikiny koa ny amin'ny hoe ahoana ny fomba ahatsara tantana an'izay fiaraha-miasa
amin'ny banque mondiale sy ny FMI zay ahoana no ahafahana mijery hoe tena misy fiatraikany amin'ny fiarahamonina malagasy amin'ny fampandrosoana le firenena na Madagasikara io na tsy Madagasikara ny fomba fiasa eo anivon'le parlemanta ary fatatsika fa miasa fanaovan-dalàna eran'izao tontolo zao tsy amin'ny banque mondiale sy ny FMI any fa ohatra hoe miresaka ny ady amin'ny kolokolotsika miresaka ny fiovana araky ny toetrandrotsika sy ny lohahevitra maro samihafa de misy lasitra iombonana eran'izao tontolo zao raha tiana hiara-handroso amin'izao tontolo zao firenena anankiray misy lasitra fototra tsy maintsy iombonana amin'ny fomba fanaovan-dalàna sy fampanarahana toetrandro ny lalàna anankiray niresaka tsika amin'ny ady amin'ny kolikoly tany amin'ny taona 4 tsika nanomboka tena niditra lalina tamin'io fa antaona maro taty aoriana 20 taona taty aoriana zay vao nikitihana le izy kanefa tao anelanelany tao zay zany vao nampanarahana toetrandro ilay lalàna nefa tao anelanelany tao nisy zavatra eran'izao tontolo zao zavatra maro na ny fomba fisehon'ny kolikoly azy nisy endrika vaovao izay tsy mbola nisy tany amin'izany taona 4 zany de ohatr'izay iarahana mikatro-do iarahana mandinika aty amin'le réseau parlementaire ny hoe ahoana ny fomba vaovao mba ho fantatra ny parlementaire ny fomba vaovao amatsiny ny banque mondiale sy ny FMI ny firenena anankiray de misy fotoana ao atenatena-potoana ao atsony ny banque mondiale sy ny FMI tampoka zahay hoe ndao hitsidika firenena anankiray zay azo lazaina hoe nahitany zareo fahafapo efa nitrangy zany misy fotoana zay tany Nairobi natsony ny banque mondiale sy ny FMI hoe ndao tsika rehetra le mpikambana ato hiara hijery daholo izao no nataon'ny olona nisy fotoana tany Vietnam fa mbola tsy taty Madagasikara aloha za tsy teny hoe inona ny antony tsy nahatonga taty Madagasikara fa feheziko amin'ny hoe mba ahafahana mamantatra ny fototra fifampiresahan'ny mpamatsy vola amin'ny fahefana mpanatanteraka sy ahafahana mametraka tena fomba fiasa amin'ny fanaraha-maso ny fanatanterahana andreo anivon'ny gouvernemanta. De mety manahoana ny fampiarana zay zavatra zay raha eto Madagasikara Andriamatoa Solombavamboaka indrindra fa zay hoe resaka kolokolo zay sany mbola olana goavana eto amintsika mantsy zay. Raha iresaka ny ady amin'ny kolokolo manokana tsika de zao za koa ao anatin'ny tambajotra ny parlementaire eran-tany miady amin'ny kolikoly anisan'ny tolona natao tao anivon'io parlement io ho amanokana hatramina député ny fananganana ny commission vao miara-maharitra amin'ny ady amin'ny kolikoly sy ny fametrahana mangarahara ady hoa matoa miady de misy mifanohitra ao zany rehefa misy ny ady hevitra de ny hevitra zany mifanohitra de rehefa miteny aho hoe ady amin'ny fananganana nisy nanohitra n'le fananganana zany tao le fananganana le commission nandritra an'izay taona maro zay fa fifaliana ho rehefa niara-niasa tamin'ny sehatra iraisam-pirenena niara-niasa tamin'ny sehatra eo anivon'ny continent africaine sy teto amin'ny faritra ny SADC de fifaliana ny nahafahana nanana n'ilay commission vaovao tamin'ity mandaty commission zany zao zany vao mipetraka le izy tamin'ity mandaty vao voapetraka raha ny ady amin'ny kolokolo ny resahana tamin'ity mandaty voapetraka hatramin'ny tantaran'ny anteny miram-pirenena malagasy ilay commission ho an'ny bonne gouvernance fitantanana tsara sy ny lutte contre la corruption ary anisan'ny fepetra apetraky ny mpamatsy vola sy ny mpiara-miombona antoka rehetra nefa ny fitsanganan'io ka raha ohatra hoe nisy nanohitra ny fananganana an'io tany aloha tany de veriko fa efa mba miroso ihany zany ny fifanazava-kevitra fifandraisan-dahatra hoe tena ilain'io satria anisan'ny sakana lehibe eo amin'ny fampandrosoana ny firenena anankiray ny fivoaran'ny kolikoly eo amin'ny firenena iny fa ny mifanohitra amin'izay nefa ny ilaina fampianana ny fisian'ny kolikoly ary indrindra ny ady mba hisiny ny fitantanana mangarahara eo amin'ny firenena anankiray. Zay commission zay ve député mijanona ho an'ny anteny miram-pirenena sa ho an'ny firenena iray manontolo no sahany raha ohatra ka hoe ho an'ny anteny miram-pirenena ihany misy kolikoly ve zany ao anatin'ny anteny miram-pirenena? Ny ilanan'le commission anatin'ny anteny miram-pirenena de miverina amin'le resaka teo hoe mba ahafahana manana sehatra anankiray hiadikevitra ny amin'izay fomba hanaovana lalàna na hanavaozana lalàna na hametrahana lalàna vaovao tafiditra ao amin'ny ady amin'ny kolikoly. Ao anivon'ny anteny miram-pirenena ihany ve misy an'izay raha ao anivon'ny anteny miram-pirenena nge misy an'izay ho an'ny firenena ray manontolo fa fantatritsika
fa teto Madagasikara efa 20 taona mahery de misy le hoe système anti-corruption. Misy ny Bianco, misy ny Samifine, misy ny RAI, misy andreo rafitra maro zay napetraka iadina mikolikoly fa nampandringy an'io hatramin'izay samy miaiky an'izany daholo ange. Nampandringy an'io hatramin'izay de tsy fisiny ilay commission teo anivon'ny anteny miram-pirenena zay nahafahana zay tokony hahafahana zany manatsara ny fomba fiaraha-midinika sy fametrahana ny lalàna manaraka ny toetrandro sy manaraka ny tena zava-misy eto anivon'ny firenena amin'ny ady amin'ny kolikoly. Nandringa hoy satria saika avy any amin'ny fahefana mpanatanteraka na avy any amin'ilay système anti-corruption daholo ny sosikevitra de rehefa tonga eo anivon'ny anteny miram-pirenena dia tsy nanana rafitra sahaza tena andinika an'ilay izy ny anteny miram-pirenena de na mandany andro manatanteraka an'ilay izy fa tsy mifankahazo ny resaka na mihitsoka ao ilay izy na mandeha ataontsika hoe à sens unique zany ny fanatanterahana an'ilay izy de manao ohatry ny somary antery ny atongavan'ilay lalàna fa tsy manaraka ny zava-misy ary tsy tena manaraka ny fomba fanaovan-dalàna amin'ny ankapobeny. Iverina ao anatin'ny resaka fiainana tokontsika sy ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao mahakasika an'ilay resaka concertation Andriamatoa Solombavam-bahoaka secrétaire général ny antoko timy. Inona tena andrasany antoko Madagasikara mahakasika an'ilay concertation satria raha ny fampahafantarany ministera ny fanavaozana dia ny hoe aroso amin'ny volana ambony ny fanatanterana izany raha ohatra ka hoe amin'ny volana juin tokony anatanterana azy. Ny antoko tiako Madagasikara de mifototra amin'ny zavatra voasoratra sy ataoko hoe na tsy mifanarahana azy fa nivoaka tamin'ny fomba ofisialy. Raha resaka concertation nationale ny resantsika zany no anisan'ny edina voalohany raha vao niditra tamin'izao rafim-panjakana zao tsika. Mbola talohan'izany akory za matadidy tany amin'ny taona 2022 2024 talohan'ny nidirana tamin'ny fifidianana 2023 zany ny antoko tiako Madagasikara dia anisan'ny ady sy ny antsoantso ny amin'ny hoe lalàna mife ny fifidianana amin'ny ankapobeny misy karazan-dalàna ao mife fifidianana ireo rehetr'ireo dia efa tsy sahaza ny zava-misy intsony ary miteraka tsy fifampatokisana eo amin'ny mpisehatra ara-pifidianana rehetra. Efa miresaka mpisehatra ara-pifidianana tsika ao ny antoko politika, eo ny candidat tsy miankina, eo ny mpikarakara fifidianana fa eo indrindra ny vahoaka mpifidy, ny olom-pirenena mpifidy. Tsy mifampatokontsony ireo olo ireo zany ny constat nisy tamin'izany fotoana izany. De nangatahanay ny antsoantso hoe tamin'izany hoe rehefa tsy misy ny marimaritra iraisana hafa azo atao dia andao ny antoko politika rehetra eny fa na ny mpitondra fanjakana tamin'izany hiara ikaondo concertation nationale hiara ikaondo de amoaka sosikevitra anankiray na maromaro amin'izay endrika ametrahana azy ao ny amin'izay fanavaozana ilaina ny amin'ny lalàna mahakasika ny fifidianana. Za tsy miteny hoe lalàna talohany tamin'ny taona 2020 tamin'izany zay nefa nangataka ny FFKM hoe antsoy daholo izahay inona izy ny mpikatroka ara-politika rehetrarehetra mpisehatra ara-pifidianana rehetrarehetra fa samy manana ny heviny daholo ireo de ndao iombonana mba hialana amin'ny olana mety hitranga ny fifidianana ho avy fifidianana 2024 iny de ny rahantsika nahita ny zavatra nitranga 2024 rehefa tsy nisy ny aino zay tamin'izany rehefa tsy nisy ny aino zay tamin'izany fa tamin'izany moa ny atoko teo amin'ny fitondrana zany tsy nety nanatona mihitsy tsy nety nanatona mihitsy fa ny atoko tsy teo amin'ny fitondrana na nanohitra na tsy nanohitra efa samy nanomana ny volavola kevitra avy any amin'ny rehetra de nitranga ny 2024 de hoe ny rahantsika nahita teo tsy hiditra amin'ny fifanomezantsiny be tsontsika fa tonga ny fotoana ahitana fa tokony afaka miroso amin'ilay concertation nationale amin'izay de hoy teo hoe ny tiako Madagasikara de mifototra amin'ny zavatra ofisialy. Ny zavatra ofisialy de zao nahazo mandat avy amin'ny fiadidina ny fanavaozana ny repoblika ny FFKM atao raisiko hoe mandat raisiko hoe fanasana zay andraisantsika azy fa nahazo mandat fanomezana fahefana ny FFKM
hikarakara sy hitantana ny fikaonan-doham-pirenena. De ho anay zany iny ny fototra tsy maintsy hiaingana, tsy maintsy ho ia raha tiatsika anana hery araky ny tokony ho izy ny zay vokatry ny fikaonan-doha rehetra. Indrindra mantsy hoe inona mampiavaka an'ilay hoe ny FFKM no mitarika an'ilay izy sy ny hoe misy ministra-mpanjakana, misy ministra efa natsangany io ministera anankiray mihitsy natsangany fanjakana hitarika an'izay concertation nationale zay. Eo am'le voambolana mihitsy tena hitarika tokoa ve sa handrindra fa ny voalazany am'le mandat ho an'ny FFKM de izay fitarihany zay anisan'ny andraikitra napetraka eo anivon'ny FFKM. Maninona no FFKM no safidiny ny fiadidinany fanavaozana ny Repoblika. Raha tena marina zareo manana ny valiny zay. Fa isika fotsiny maminavina ty mitazana hoe eo zany ny tantara nisy teto amin'ny firenena. Fa eo everina ray aman-drepony ara-moraly, entité morale, autorité morale ny fiangonana. De everina hoe tsy mitanila, tsy omba ny atsy, tsy omba ny aroa rehefa mandeha ny ady-hevitra. Manahirana ange io miady hevitra io hoe na ny amin'ny anteny miera-pirenena ary io. Mazava ho azy fa filohan'ny anteny miera-pirenena anankiray tsy maintsy manana ny foronana ny ara-politika na andany lalàna ary io. Efa manahirana. Zay no mahatonga hoe rehefa misy mitsangatanana ao amin'ny anteny miera-pirenena mpitarika fivoriana tsy manangan-tanana. De eo zany hoe rehefa hitarika zavatra ngeza be amin'ny fiainam-pirenena sahala am'izao de tsara raha entité rafitra anankiray everina fa tsy miandany ny atsy, tsy momba ny ary no mitantana an'io. De mino fa zay naresy lahatra ny avy any amin'ny fiadidinany fanavaozana ny Repoblika ka nahatonga azy nanome an'le mandat. Hoe nahoana ny tsy ministera mazava ho azy fa na tiatsika na tsy tiatsika mpanao politika ireo rafim-panjakana io ary amin'ny maha-mpanao politika sarotra ny miala za ve zao ninona resaka atao manana firehakevitro ara-politika manana faharesen-dahatra ara-politika de anahirana raha olona ohatrano hitantana an'izany ohatra zany fa matoa napetraka amina autorité morale zay eritreretina hoe manana an'izay neutralité farafahakeliny amin'ny tsy fombanany atsiny any aroa zay de mba ahafahantsika manome lanja n'ilay vokatr'ilay fikaonan-doha rehefa avy eo. Ary ny antokotiko Madagasikara de mbola resy lahatra am'izany hoe zay ny tokony lalana arahana. Ary mino zahay fa io dingana lazaina fa ho tanterahana amin'ny volana ambony io io fiandohana io de tena iombonana ao anatin'izay fanapahan-kevitra ny raisin'ny fiadidinany filohan'ny fanavaozana ny Repoblika izay. Na eno zahay hoe amin'io volana io koa isy fiaonam-ben'ny FFKM zay tanterahana. Ary mino zahay fa misy zavatra azo arindra ao anatin'izany fa tsy sanatria hoe ny FFKM manao concertation any aty de ny rafim-panjakana manao concertation any aty de samy tenenina hoe au national. Engany tsy ho tonga am'izany fa izahay de mbola mametraka foana hoe tsy miala amin'ny zavatra voasoratra zay tsy miala amin'ny lalàna velona zay tsy miala amin'ny zavatra ofisialy zay. Zany hoe ny antokotiko Madagasikara zany mbola miandry ny fitarihan'ny FFKM ny fikaonan-doham-pirenena. Miparitaka be de be zany zao ny rafitra manatanteraka fikaonan-doha sy fiaonam-be sectoriel mantsy filazana sectoriel. Fa ny antokotiko Madagasikara mandray anjara amin'ireny arak'izay tratra isaky ny ambaratonga rehetra zay manana mpikambana sany amin'ny fokotany rehetra any fa miomana zay rehefa avy eo rehefa tonga ilay aty amin'ny rafitra ambonimbony kokoa de mandray anjara am'izay amin'ny fitarihana ny FFKM de ho tonga any ny hevitra iarahana midinika. Iny ary mahakasika ny fiainana antoko am'izao fotoana izao inona no zavatra mandeha ao anatin'ny antokotiko Madagasikara am'izao manahoana ny resaka fameloma maso ny fitetezam-patra fampiarabanahitra ny taona moa zany fantatry ny maro mbola mitohy ve zay zavatra zay am'izao inona ny dingana manaraka ho an'ny antokotiko Madagasikara mbola vonina hiatrika an'ireo fifidianana manaraka rehetrarehetra ve ankoatran'ity hoe fanavaozana zay mandeha am'izao fotoana izao ty. Raha ny fameloma maso ny rafitry ny atoko de tsy asa vaovao tsy zava-baovao anivon'ny antokotiko Madagasikara. Fomba fiasa mandeha isa-taona io nandritra ny taona maro 20 taona mahery zao nisy ny antoko. Nanaitra ny sasany fotsiny le izy tamin'ity hoe
hoe lasa ohatrany hoe nanana endrika nampifanojona tamin'ny fifampiarabana nahatratra ny taona vaovao 2024 mba niova kely fotsiny le endrika e miala amin'ilay hoe mety fahazarana be fahatany a de mba hatram'izay a ny avy any amin'ny faritany rehetra any miakatra eto Antananarivo rehefa ifampiarahaba noho ny taona vaovao rehefa mifampiarahaba noho ny taona vaovao a amin'ny tokantrano iray amin'ny fianakaviana anankiray amin'ny rafitra anankiray misy ray aman-dreny be foana ao misy ny filoha nasionaly dia ireny avy any amin'ny faritra rehetra ireny miakatra teto Antananarivo mifampiarahaba sy miarahaba amin'ny filoha nasionaly fa tamin'ity indray mitorako ity mba novaina le endrika de hoe ny filoha nasionaly no nitety ny renivohim-paritany rehetra de mba miaona amin'ilay bazy le mpikambana farafahakeliny ao amin'ilay renivohim-paritany aloha de mifampiarahaba noho ny taona vaovao vita zay ny renivohim-paritany anakenina ny fameloma maso ny atoko de averinay fa didiny lalàna ny fanatanterahana azy zany hoe lay fanaovana ny animation de la vie politique iny anivon'ny fiarahamonina lalàna mifeny atoko politika no manery ny atoko politika rehetra anatanteraka an'io volana avril tsika izao isaka volana avril farany volana avril didiny lalàna ihany koa ny atoko politika rehetra hanao tatitra a ministerany atitany ny andraikitra ny etsika rehetra nataony ny activité rehetra nataony a nandritry ny taona farany dia raha ny tokony ho izy a rehefa tsy mahaja ny voalazan'io lalàna mifeny atoko io zany ny atoko anankiray de fa azo heverina hoe atoko matory izy na atoko tsy miasa fa ny atoko tiako Madagasikara de miezaka manatanteraka ny andraiky ny atao anivon'ny firenena amin'ny fanajana ny voalazan'ny lalàna velona ka raha vita ny fifampiarabana nahatratra ny taona vaovao a ireo dynamisation ireo structuration indrindrandrindra tafiditra ao anatin'ny toromarky ny birao politika nasionaly amin'ity taona ity de itoy ihany a hidina makany amin'ny faritra sy ny distrika rehetra any miazakazaka be ny fotoanantsika madiva faraparana ny fantaratsika amin'ity androanyity Andriamatoa solombavam-bahoaka inona no afatra ataoko hoe afatra angamba ho an'ny mpikatroka aty Madagasikara mba hititsika maranana zay fantara zay manamafy foana ny avy aty amin'ny birao politika nasionaly ny amin'ny hoe fampitoviana ny fomba fijery eo anivon'ny rafitry ny atoko rehetra amin'ny alalan'ny fandraisana sy ny fampiarana ny toromarika satria eo zany no ahitana hoe toteny sa tsy toteny ny mpitantana eo anivon'ny antoko ary hatreto a isaorana ny tompon'andraikitra isan'ambaratonga fa veriko fa misy birao politika kely isan'ambaratonga miala any amin'ny fokotany commune district région de aty amin'ny ambaratonga nasionaly a tafita ny afatra hatreto fa hoy ateo hoe mitoy ny fanetanana ny fiainana eny anivon'ny fiarahamonina mitoy ny ino ty izy ny fameloma maso ny atoko isan'ambaratonga zany rehetrarehetra zany de manaja ny rafitra sy ny sata mifeny atoko ny afatra de ny hoe tsy aoka samy tsy hivaona am'izay toromarika zay na amin'ny fanehoan-kevitra na amin'ny fanatanterahana ny asa andavanandro fa indrindra raha zavatra misy amin'izao fotoana izao amin'ny fandraisana anjara ny mpikambana amin'ny atoko amin'ny fakan-kevitra rehetra makany amin'ity fikaonan-doam-pirenena ity zay everitsika fa teboka anankiray vaovao iaingana ao amin'ny fampandrosoana ny firenena malagasy mankasitraka Andriamatoa solombavam-bahoaka nanaiky ny fanasana tamin'ity androany ity manantena ny mbola iona aminao amin'ny fotoana manaraka inoko fa tafita ny afatra ho an'ireo mpikatroka aty Madagasikara sy ny fanehoan-kevitra moa zany makasika ny fiainam-pirenena izay tapitra ny fandaratsika isaorany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mankasitraka Andriamatoa solombavam-bahoaka mametraka ny soavatsara veloma tompoko